Fiangonana malala ampitomboana aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Rabaina natratra ny alahady farany amin'ny advento ary hiandrandra amin'ny carême ary hiandrandra ny fiakaran'ny tompo any Jerosalemtsika amin'ny herin'ny androany. Ny loahevitra iarahantsika mibanjina indray amin'ity alahady ity dia ny fiangonana hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izay mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 2:1-4 manao hoe ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny Zanak'Andriamanitra. Amen. Mangataka indrindra ny sampana fifoazana hiakatra ety mba hideran'Andriamanitra amin'ny hira tefeo aho tompo dia aorinan'izay tsika miaraka mamaky ny salamo. Afaka mipetraka aloha nareo miaino an'ilay hira dia mitsangantsika rehefa avy eo mamaky ny salamo mba mailamailaka tompoko ny sampana fifoazana.
Miara-mitsangana isika riavana amaky ny salamo fahatelo amby zato ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Tao amin'ny lalina miantsoko anao Tompo. Tompo ianao ny feoko, aoka ny sofinao iainy tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika elika ianao Tompo, iza no ajanona Tompo. Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Miandry ny Tompo aho, eny miandry azy ny fanahiko, ary ny teniny no manatanteraka. Ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra no ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena ny Tompo ry Israely, fa eo amin'ny Tompo no misy ny famindrampo sy fanavotana be. Ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra, indray ny fifalian'ny fonay. Raha nahatratra izao Alahady izao indray, noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Ianao no mbola nitahiranay, ary nanome anay tombonandro havelomana, ahafahanay manatona anao indray amin'ity an'ity noho ny fitarian'ny fananao masina. Andriamanitra, ataovy mahita ny tavanao izahay, na iza entinao tonga eto, aoka tsy hisy hiala maina eto, raha tsy tafahoana aminao. Voakasiky ny teninao, ary mandray hery vaovao avy aminao. Dia mba raisy hoanitra kasitrahanao, ry rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo, ny fanompona masina sandratray, ary mba hitondra ny fiovana tanteraka eo amin'ny fiainanay noho ny fiasan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no angatahana izany. Amen. Mipetraka isika. Aoka ho inontsika hampanajana sy hoetreretsika tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Izao ny tenin'ny Tompo aminao. Izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aina dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Ao anatin'ny firana FPM 470 no amalitsika izany fanontaniana petraka Jesosy izany. Mino izany va ianao? Yeah.
isika misaotranao izahay ry Jesosy Kristy Tompo ilay fananganana ny maty sy fiainana. Fanambaranao taminay izany tamin'ny sitraponao, ary tena sitraponao ny ahatongavanay amin'ny finoana marina anao. Jesosy eo indreto izahay, manoloana ny fanontaniana apetraka ao aminay tsiraray avy. Mino tokoa va zahay fa mpanangana ny maty ianao, mahay manangana ny maty ao anatinay ianao, ary mahay mamelona izay rehetra rava ao anatinay. Tena mino ve zahay Jesosy? Ianao mahafantatra ny momba anay tsiraray avy izao. Jesosy eo mamindrafo aminay, mamelany elokay. Amboary izahay isan'andro mba ho tonga amin'izany finoana marina anao izany, ary ahitsioko ny lalanay mba handeha amin'ny lalana izay nosoritanao ho anay tsiraray avy, satria Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana anay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana ho anay fa tsy loza, mba hananay fanantenanany amin'ny farany. Tario amin'izany zahay aza vela hisy hiala-maina amin'izao fotoana hitenenanao aminay izao. Amin'ny anaranao Jesosy mpamonjy mangatana izany. Amen. Isika dia miara-mitsangana handray ny famelan-kelo katolotry ny tompo antsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanainaina no naafaka hita amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao, ary amin'izany dia voavela ny elokareo no hoy ny anarany masina. Aleluia, miderany Tompo. Yeah.
hiakatra ho an'Andriamanitra ira faefatra amby sivifolo amby zato andininy faefatra ankalazantsika ny tompo. Tonga eo amin'ny liturjian'ny soratra masina isika ry havana ary mialohan'ny famakinany
tenin'Andriamanitra dia ny hira FPM 700 andiny voalohany sy ny faharoa ho ataontsika. Sotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanay masina fa hanao taominao ary tonga soamantsara eto amin'ity tempolinao masina ity. Andre ny teninao izay zavatra holazainao aminay. Tonga ny fotoana izay amakinay ny teninao ary andrenesanay izany afatra izany. Dia mangataka anao fanay masina omba ny teninao. Mangataka anao izay fanay masina hiasa ao amponay mba hahazoanay izay lazainao aminay, mba hitombony ny fanjakanao atao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no manaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky ny soratra masina sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika tompoko. Bokin'i Ezekela, toko faha 17, andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 14. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa maminany ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro rio, izao no hanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy ao amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko any amin'ny tany Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah raha manokatra ny fasanareo ao. Ry oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo. Ary ataoko ao anatinareo ny fanaiko, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo. Ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany hoy Jehovah. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, dia izany dia hitanareo amin'ny bokin'ny Romanina toko 9, andininy 9 ka hatramin'ny 11. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11, que nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais le souffle de l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 15.
Amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy iray narary dia i Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay nanositra menaka manitra ny Tompo sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany ity narary ity. Nandefa ahiraka tany amin'i Jesosy izy mirahavavy mba hilaza hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny Zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Taorianan'izany fa hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Joty indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby eo, voahaingana teo no nitadiavan'i Jesosy tora-bato anao, ko hankany indray va ianao? Dia olona valin'i Jesosy hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy, fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafintohina izy satria tsy misy mazava ho aminy. Izay no lazainy, ary taorian'izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha amo azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia azo vonjena ihany. Nefa Jesosy tamin'io dia nilaza ny fahafatesan'i Lazarosy, saingy nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Tamin'izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe maty i Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo satria tsy tany mba hinonareo fa andeha isika ankany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe kambany tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hifarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapalahelo noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa i Maria kosa dia nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy, na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy Zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina any Maria rahavaviny nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandray izany Maria dia nitsangana faingana izy nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jesosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fa nakany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka toraka ovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy izy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory ity habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hainy ity izay nampiahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy nahafaty andra-lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy, ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
dia nesorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, ray eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza tamin'izay nataony. Amen. Masino, masinana amin'ny famarinana, tenao ny famarinana. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny tohanira teo andininy 7 ao amin'ny 8 sy 900. Teny masina tokoa tompo dia tsy mankaleo satria manana lanja mandrakizay valeur éternelle ary satrinay tokoa ny eno izany. Fandriana te henony teninao zay nefa le ratsy manelingelina anay misarika ny sainay hivoaka hatrany tsy eno zany teny fiainana zany. Satrinay tokoa araka ny hira teo ho enika ny tany ny amin'ny zany teny mamelona manangana na dia ny maty aza mampitombo ny finoana satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Seigneur, nous voulons vraiment encore une fois réentendre, écouter ta parole de vie. Et nous voulons vraiment te dire, Seigneur, que nous n'avons pas marre d'entendre ta parole. Nous voulons vraiment écouter, réécouter encore, parce que ta parole a une valeur infinie, une valeur éternelle qui peut changer de vie, qui peut ressusciter même les morts et qui augmente aussi, qui peut augmenter notre foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de ta parole, la parole du Christ. Parle, Seigneur, et tes serviteurs t'écoutent. Amen. Afaka mipetraka isika. Miaraba manokana ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonana amin'izao Alahady izay natokana hitondrana ambavaka azy ireo hery velona eto amin'ny fiangonana ny fifoazana, ny fiangonana mandroso dia ny fiangonana manana
sampana fifoazana velona ary hitantsika mivaky teny rehefa avy eo ny hoe anjara toerany zany fifoazana zany ny asa ny tson'Andriamanitra azy ary ny FPMA tamin'ny alalan'ny synode dia mankatosy manaiky zany asa mpifoazana eo amin'ny fiangonana zany. Mety misy amintsika mety tsy resy lahatra fa ny FPMA dia efa nanapaka an'izany fa sampana velona eo amin'ny fiangonana ny sampana fifoazana tsy tokony edikevitra intsony zany raha misy tsy resy lahatra dia ohatra ny olona rehetra tsy resy lahatra izy fa mba anaja sy akatoy izany kosa eo anivon'ny fiangonana ka dia miaraba anareo mitrotro ambavaka ny sampana fifoazana ny zanaky ny fifoazana rehetra ary koa miaraba ny fiangonana manontolo. Anio koa dia alahady fahadimy karemy efa alahady farany amin'ny karemy sady zao ny teny nandritran'izay alahady dimy zay dia ny tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana febroary dia hoe manao zava-dehibe ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra satria rehefa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ny olona dia mora latsaka ao amin'ny fakapanahy. Ny alahady faharoa zay nankalazana an'Andriamanitra noho ny fahatelopolo taona ny sampana tanora kristianina dia ndray ny opana ny loahevitra hoe amin'ny teny frantsay moa izy dia averiko araky ny fitadidiako hoe marque ta génération va avec la force que tu as. Et nous avons vu quelques personnages qui ont marqué l'histoire comme Abraham, comme les 3 disciples de Jésus, comme Timothée, jeune Timothée, et comme Gédéon aussi, qui a marqué sa génération. Mais on ne peut pas marquer sa génération sans obéissance totale au Seigneur. Zay no hitantsika dia tamin'ny lahady faharoa ambin'ny folo ny volana marsa indray dia lohevitra dia miopana hoe fiangonana hanehoana ny manao hoe mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra manome zavatra be dehibe fa ny olona manome sakana. Les gens, même nous les croyants, on érige des barrières pour que le don de Dieu ne soit pas reçu. Et nous avons vu ça dans l'histoire de la femme samaritaine. Hitanareo tao amin'ny tantaran'ny ilay vehivavy samaritana iny dia tonga Jesosy hanome azy fiainana. Fa misy sakana be dehibe, il y avait des barrières be dehibe qu'elle a mis. Ah, lehilahy ianao, za vehivavy, barrière culturelle. Ianareo jiosy za samaritana tsy tokony hifanerasera, barrière inona ny ilazana an'izany, raciale. Ianao tsy manana siny akory, ahoana no ahafahanao manovo rano, barrière matérielle. Misy olona mantsy dia zao rehefa tsy misy siny eo dikan'izany tsisy rano zany matière, olona voafantatra ao anatin'ny matériel. Dia Jesosy nyteny hoe raha mba fantatrao raha vehivavy ny fanomezan'Andriamanitra sy zay miteny aminao hoe meo rano hosotroana dia enao indray no angataka hoe mba meo zany rano zany. Ny an'ilay vehivavy izy indray mieritreritra hoe tena ianao Jesosy zany manome anao. Toy Jesosy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia enao aza no angataka. Tsika indraindray ohatr'izany rehefa angatahan'Andriamanitra zavatra dia ohatran'ny mamampy filafila be gesta be tena miseho azy ho dadany sy mamany dolidoly. Toy Jesosy hoe raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia enao indray aza miteny hoe tompo mba meo zany. Dia hitantsika fa le vehivavy io no nahazo an'le rano miboiboika satria izy tonga teo amin'le fahatsakana najanony teo ny siny. Zany hoe niova le valeur. Le rano zay izy mantsy misy barrière maro koa lazaina hoe nanambady indimy izy amin'ny fitondran-tena zany efa Jesosy tsy nanenjika azy tamin'izany fa hoe ndanatsoy ary vadinao. Jesosy efa mieritreritra sady fa ho lasa vadiny ho lehilahy zay miara-mipetraka aminy. Zany no ataon'ny fiangonana tsy le manenjika tokantrano maso sala misosao fa manao an'le olona mba hizotrany amin'le planin'Andriamanitra. Dia le vehivavy no nigiokany le hoe rano vaovao, ranonaina vaovao miboibika ary ny samaritana tao amin'ny fokotany nisy azy ary noentiny avokoa hoe tsy ny fanambaranao raha vehivavy ny inonay fa izy tokoa le fanjaka lay tonga ho avy amin'izao tontolo zao le Mesia fa ny tena nainona hita. Zany hoe le olona nieritreretina, le vehivavy samaritana nieritreretina ohatrany hoe hiatakatahana, tsinitsinina
reny aloha dia tsy ao anatin'ny liste reny fa nataon'Andriamanitra missionnaire évangéliste mitondra ny Samaria ray manontolo hiaiky fa Jesosy ny Mesia. Tamin'ny heriny indray dia le fahajambana, misy endrika fahajambana be dehibe amin'ny fomba mahazatra, ohatra hoe ry hifidy mpanjaka ny zanak'Israely teo amin'ny zanak' Jesosy zany. Tena lefa nanao défile teo dolidolo izy fito amin'ny rahalahy nentina hifidianana dia ny fomba sotsika fa niala tamin'izany. Ny fomba ny hifidianana dia zao nalefa teo dolidolo zay bogosy rehetrarehetra zay ranjanana sy nafinahitra ohatrany hoe défilé de mode. Toy Andriamanitra hoe non, tsy amin'ireo le fidiko mpanjakan'Israely fa le olona mietseritreretiny olona le Davida kely zay tany ampiandrasana ondry. Zany ny endrika fahajambana. Misy koa ny fahajambana cécité naturelle tahaka n'le lehilahy zay teraka jamba fa ny mpianatra latsaka atao anatin'ny fahajambana ke io lehilahy io veny nanota zany ray aman-dreniny dia teraka jamba. Zany fahajambana dolidolo. Misy efa fomba efa nilovana tany amin'ny fomba fampianarany tany hoe raha va misy jamba dia efa mpanota izy zany. Izy Jesosy hoe non, tsy io lehilahy io na ny ray aman-dreniny no jamba fa hanehoana ny asan'Andriamanitra. Dia sitrana le lehilahy zany rehefa nirahany Jesosy hoe nasiany fe tanymasony dia nirahana ka nenyrano renirano Siloamy izy 13 kilometatra miala amin'le toerana nisy azy. Asa le olona nandeha tamin'ny finoana le jamba. Izy jamba fa lasa izy nandeha. Izy no nahiratra satria Jesosy hoe ho fitsarana nahatongavako sy dia zao ahiratra reo eritreretina ho jamba ary ho jamba zay mihevitena ho mahiratra tahaka ny fariseo sy ny ray aman-dreniny. Satria ny ray aman-dreniny nahita ny zanany sitrana miala bala amin'ny tany io izy fa lehibe miala angalana tsy te se mouiller nefa zanany zao miteraka jamba hatrany kibon-dreny dia sitrana dia tsy miteraka fifaliana zany fa le jamba indray no nenjehana sy ny roana atao amin'ny fiangonana. Zany ny fahajambana zany. Ary tian'Andriamanitra hovana izany nahatongavany Zanak'Andriamanitra dia niandrava izany endrika fahajambana zany ary manana rôle amin'izany ny fifoazana. Manala ny endrika fahajambana rehetrarehetra maro be toy ny fariseo. Misy olona sitrana io dia tsy hitany tsy tokony ho faly izy hoe wao niovy ty olona ty jamby io nangataka io fa tiranovana teo amin'ny fiarahamonina fa lasa ny divana le izy. Ndray aman-dreny niteraka raha dia nanialangala ohatran'izany dia anjarantsika mijery tsy anjarako iny sy miteny hoe ranona jamba ranona mahiratra fa isika miteny hoe aiza ho aiza amin'izany kategoriana cécité zany aho voafatotra amin'ny fomba mijery ivela sa manao ohatra nyty lehilahy ty tena nanaiky jamba izy dia miteny Jesosy hoe asiana feta dia mandehana dia nanaraka izy tsisy discussion tsisy nininina. Dia avy eo izy no nijoro vavolombelona hoe zavatra ray loha ny fantatra dia zao jamba teo aloha c'est fini fa ankehitriny aho mahiratra le présent est là. Ary zany natao hoe vaovao mahafaly tsy olona voafatotro ny lasa le fomba fanao taloha dia zany foana no ety fa olona manana zavatra fiainam-baovao. Dia anio indray zay ny famitinana zany dia tantara anankiray indray tantara mahafinaritra afaka natao sary mihetsika ohatrany tamin'ny heriny le izy fa tsy hoe dia isaky ny alatsika dia nao sary mihetsika foana dia sika inona indray ary ty zavatra ty fa tantarany Lazarosy zany narary izy. Lazarosy ilay narary lehilahy izy ary mipetraka ao Betania. Mazana ny soratra masina le jamba zao dia tsy nilazaina mihitsy hoe iza ny anarany ray izy mipetraka ary zanak'izy izy. Anonyme, complètement anonyme. Fa eto indray dia zao tena lazain'ny jaune mihitsy hoe lehilahy le narary fa tsy vehivavy ary Lazarosy ny anarany ary eo Betania izy mipetraka ary anadahany Marie sy Martha izy ary Marie io dia mbola lazainy ihany fa le nanositra menaka manitra ny tompo. Que des précisions. Misy antony indray zany. Inona ny antony? Marary le Lazarosy. Ary zay ny zavatra miseho zany dia hitantsika rehefa avy eo hoe
mba apatsehivony hoe fa nahoana ny hoe lazarosy ny tenenina ny anarany ary nahoana ny lazana hoe ao betania izy fa inona ny dikany atao hoe betania hoe zahantsika resahana amin'ny farany raha ampy ny fotoana ny tsara ho fantatra zany dia zao hoe narary lazarosy ary rehefa narary lazarosy dia nandefa iraka tany amin'i Jesosy i Marta sy Maria mba ilaza hoe tompoko indro marary ilay tianao. Amin'izao Alahady hitondranam-bavaka ny sampana fifoazana zao dia araka ny teniko teny am-piandohana manana toerana lehibe eo amin'ny fiangonana ny sampana fifoazana satria sehatra hitaizanan'ny olona ahatongavan'ny olona rehefa manana olana izy. Eto any ny Marta sy Maria dia zao marary ny anadahany rehefa tsy mananavana marary tsika dia sy marary zany sanarivoko zao to fa rehefa ny olona akaiky ianao na ndraitapo aminao ny marary penipeniny ianao inona natao makany tady mpitsabo makety tsy makeroa dia Marta sy Maria dia natsinjo nanana tsinjo lavitra hoe rehefa tonga ny olana dia on sait aller frapper à la bonne porte asaka makany amin'ny tsy lany fotoana nandeha tarifa any amin'i Jesosy no andehanana. Ny sampana fifoazana koa dia izany manondro ny olona ao amin'ny fahoriana mba hahita le mpamonjy. Ny teny hoe Lazare dia hoe Dieu a secouru, zay ny dikany amin'ny teny hébreu elle Lazare. Zany hoe ny sampana fifoazana zany dia sehatra amonjena olona fa tsy mifanohatra amin'izany. Indray mety ho latsaka ny mpikambana amin'izany fifoazana zany dia manao zavatra mifanohatra amin'ny antsoina azy toerana amonjena olona. Raha ao anatin'ny fahorin'ny olona dia ny ao no miantso hoe atiny vahaolana dia Jesosy. Fa tsy mifanohatra amin'izany sanatrian'izany. Mino afa tsisy an'izany amin'ny sampana fifoazana. Marary Lazarosy dia Marta sy Maria lasa ny teny marary ilay tianao. Zany hoe i Lazarosy tia koa dia zao tiany Jesosy io. Ary tsy mahagaga fa rehefa mandeha Jesosy ny mpianany dia ao amin'ny Marta sy Maria izy no misakafo. Olona manana fifamatorana, olona mifankatia zany. Ary hitantsika eo fa ary eo ny lakile an'ity texte ity. Tiany Jesosy io Lazare io. Ary ny olona tiany Jesosy dia zao rehefa marary izy dia hovonjeny. Tsy izy mihitsy ny hoe olona tsy marina ka hanadino ny asa. Ary eo ny tsy ny olona rehetra nge no nataony an'izao fa marary le tianao. Dia izao ny tenin' Jesosy mahagaga ihany ary izay ny hompanany loha hevitra ny hoe tsy ho fahafatesana no antony zany aretin' zany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ao marary izy dia le aretina zany tsy hitondra amin'ny fahafatesana fa zany aretina zany dia zao iseho ny voninahitr'Andriamanitra ary ho hankalazana amin'izany ny Zanak'Andriamanitra. Zany hoe natao malaza zany dia le Zanak'Andriamanitra hoe tena tonga tokoa dia tia-tany ilay mpamonjy le hoe Dieu a secouru hoe mpamonjy tokoa ny tonga. Marina ny tenin'ny anjely hoe mpamonjy niteraka ao anareo anio. Dia Betania indray amin'ny teny hébreu dia hoe la maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde. Zany hoe quand à un moment donné j'ai un de mes catéchumènes, ça remonte à 10 ans en arrière, qui est venu, pasteur, c'était un jeune. J'entends tout le temps à l'église le mot miséricorde, miséricorde. Mais ça veut dire quoi? Je dis, mais c'est quand on est dans la misère, Dieu nous tend une corde. Ohatratra zay miséricordia. Zany hoe tena le olona ao anatiny le hoe trotratrotraka resy zany anie no ilaina ny fiangonana. Tsy olona efa tena hoe masina sy tsara tsy mila an'izany tsony ny fiangonana fa ny fifoazana ny fiangonana dia tena hoe sehatra hisintomana ny olona
le trotratrotraka le dans la misère dia stomin'izy hoao amin'ny fiangonana fa tsy sanatriny fanohatra amin'izay hoe avoaka amin'ny fiangonana dia zay le betania zay ny sampana fifoazana zany dia zao betania kely hanehoanana zany atao hoe famindram-po zany maison de la miséricorde zany hoe araka ny vaky teny tamin'ny Ezekiel teo dia hoe famindram-po fanahy vaovao fo vaovao zany hoe le fon'Andriamanitra mihitsy no afindrany amin'le olona miséricorde dia zao no toy ny vaky teny amin'ny andininy fahadimy tsy ho ary risana taony fa zay mahakasika no hevitra no raisitsika teo zany dia voalaza hoe marary le tianao le Lazarosy zay tian'i Jesosy marary dia amin'ny andininy fahadimy indray dia hoe ary Jesosy tia any Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy zay natao hoe fitia mifamaly izy telo mianadahy tian'i Jesosy ary Jesosy koa tia azy ary eo no isiny zany hoe voninahitra miseho zany voninahitr'Andriamanitra miseho zany fa saingy zao tsy arakaraky ny fijery zay zany ny fitia mifamaly Maria lay vehivavy mijaona manoratra eto lay nanana tsinjo lavitra lay nanositra ny menaka manitra ny tongotry ny tompo sakafo Jesosy tao amin'ny fariseo anankiray atao hoe Simeona dia teo daholo ny mpianatra dia iny le Maria niditra dia namofy nanositra menaka manitra ny tongony tezitra daolodolo teo hoe fandaniany ipony zao raha mena manitra reny zao dia anina dia izy Jesosy io vehivavy io dia natakatra sahady fa raha ho faty dia tsy mba atao amin'le fomba hoe hosorana menaka atao ohatran'izao satria tamin'ny andro sabaty izy no maty tsy mahazo an'ireo dia tsy maintsy nalevina aingana ohatran'izao dia io vehivavy io efa nanana tsinjo lavitra zay no fiteny azy amin'ny teny malagasy tsinjo lavitra anticipation hoe mila hosorana menaka manitra ary tsy nanao tsy mitotaly izy tamin'izany fa tena hoe menaka manitra 2 litatra natosany teo satria nahoana tiany Jesosy amin'ny asan'Andriamanitra izy tsy mba manao kajikajy hoe apahany ihany no meko ny ambikambiny ihany no ataoko fa rehefa fantany ilaina ny menaka manitra na 2 litatra ary dia meno ny tompo zany dia Jesosy tsy hanadino an'izany olona zany tsy mba tsy marina izy ka hanadino dia rehefa tonga ary ny hiraka hoe lazana hoe marary le tianao dia reny Jesosy tsara zany fa ny zavatra mahagaga dia zao mbola nitoetra 2 andro tany ihany izy io zany le asan'Andriamanitra tsy voatery araky ny eritreretintsika hoe amin'izao mantsy dia ny teknôlôjia dia hoe tsindriana amin'ny bouton dia mivoaka ny kanety mangataka amin'Andriamanitra dia tonga dia eo no eo dia ho azo tsy manana zany faharetan'izany tsony fa Jesosy nare hoe marary le tiany sy le tia azy fa tsy hoe eo dia tonga dia vetivety eo dia tonga ny valiny zay mantsy mifakapanaza rehefa mivavaka dia mivavaka rehefa misy zavatra dia mangataka amin'Andriamanitra tonga dia eo no eritreretiny Jesosy tena nanao fananiana mihitsy tsy valaparatsika le texte satria samy namakytsika teo fa tena nijanona 2 andro izy nijanona tao amin'ny toerana nisy azy ihany izy dia efa taty ariana efa reny hoe maty Lazarosy zay izy vo tonga dia hitsambikinako le vaky teny hoe rehefa tonga izy dia Marta nandrefa hoe tonga izy dia nandeha nitsena azy dia fa i Maria rahavaviny kosa mbola nijanona tao an-trano zany satria misy mpamangy eo misy mpitsapalahelo josy moa ohatra ireny fombantsika malagasy reny rehefa misy fahoriana dia tonga mitsapalahelo mamangy dia Maria no tonga dia miazakazaka dia nakeo amin'i Jesosy hoe tompoko raha teto ianao dia tsy mba maty ny anadahako ohatrany hoe teny fanameloana culpabilisation hitanareo hoe tsika olombelona rehefa sendra zavatra manahirana na fahafatesana io na aretina io na tsy fisina dia tonga dia Andriamanitra nomena tsiny voalohany raha teto ianao nefa olona mifankatsy ireo
voalaza teo fa na mifankaty aza kay mety ho latsaka amin'izany hoe fanameloana culpabilisation zany ary zay ny iverenana ihany amin'ilay sampana fifoazany hoe tsy toerana ampionina ny tisiny manina hitaizanany olona hifankatiany sampana fifoazana fa koa hitaizanany olona tsy ho latsaka ao amin'ny fanameloana indraindray zareo mampalahelo fa ny andraisan'ny olona nyzany atao hoe sampana fifoazana zany ary misy olona tsy te herika mihitsy dia zao hoe rehefa miditra ao zay dia voapanga papapapapa ohatran'ny likilika tsy toerana fiampangana olona ny sampana fifoazana na ny fiangonana fa ny mifanohatra amin'izay aza dia engane tsy amintsika zany fa maheno an'izany zay rehefa dia voativitra dia voavelo dia voaohatra n'izao ohatra ny ataony marta raha teto ianao dia tsy maty ny anadala ary tsika rehetra koa na tsy amin'ny sampana fifoazana fa ny mitokatra vao misy olana dia hoe qui est le coupable dia mitady coupable dia indraindray any amin'ny tsy coupable akory aza ny lasa coupable fa any amin'ilay tena tsy coupable indray no mipiripirina nefa ozy izy fantatro izy ity dia zao mianatra soratra masina be ohatra antsika tany am-piangonana tany amin'ny sinagoga nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao aza na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao dia hoy Jesosy hoe hitsangana ny anadahanao mamaly marta malala tsara ny katesisma malala tsara ny baiboly fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany ny finoan'ny marta dia zao mino izy fa hitsangana ny maty fa tsy zao Jesosy nefa miresaka aminy au présent hitsangana ny anadahanao zao dia hoy Jesosy taminy hoe le finoana taloha katesisma hoe ho avy ny fitsanganan'ny tena maty ny zavatra ho avy manolonanao zao le hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana je suis la résurrection de la vie izay mino na dia maty aza dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay mino zany va ianao zay no naverina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra move mino zany satria izay zany no la question cruciale zay no te finoana manome voninahitr'Andriamanitra zay le teny hoe raha ino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra dia mipetraka tamin'ny martsa zany fanontaniana voalohany zany hoe fantatrao hoe fa manolonanao tsy zavatra ho avy intsony zany fitsanganana ny tena maty zany fa zao ary c'est la personne elle-même qui est en face de toi Marthe fa tsy zavatra ho avy intsony hoe any an-danitrany no fonenako fa zao ankehitriny zao le jamba tamin'ny heriny na nigioka azy ny olona rehetrarehetra ny atakataka dia aloha fa le jamba na afaka nyteny hoe ny zavatra ray aloha ny fantatro jamba teo aloha mahita azy zao lama ianao la femme samaritaine à ce moment-là elle a laissé son inona signe amin'ny teny français sa cruche dia izy indray ny lasa mpitory ny filazantsara c'est le présent c'est pas quelque chose à venir c'est là maintenant mino venao ho izy fa izao ny fananganana ny maty sy fiainana le manolonan'izao dia marta nino eny tompoko mino ao fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao zay ny marta tena marina anie dia zao niresaka ny Lazara hoe nitsangana ny Lazara tamin'ny maty Lazara anie tsy tena hoe nitsangana tamin'ny maty fa ohatrany hoe réanimation dia ny prolongena ny fiainany fa maty ihany eny izy rehefa aveo fa ny tena nitsangana tamin'ny maty ato amin'ity tantarity dia Marta sy Marie niala tamin'ny finoana katechetika le finoana iainana par cœur mino ny fitsanganan'ny tena maty salamy loatra ny ataontsika fiangonana le vava eto fa ny fotsy fantatra fotsiny voilà la résurrection zay ny tenin' Jesosy zay rehetra velona ohatranao Marie ka mino ady zao tsy ho faty mandrakizay c'est fini la mort comme séparation avec Dieu mino zany va ianao tsy dia Lazara loatra itsika any amin'ny Lazara nitsangana tamin'ny maty dia io no namononan'i Jesosy izy nanangana ny Lazara taiza mbola nisy olona hoe natsangana tamin'ny maty zany fa lasa nahaza ondoza le asan'Andriamanitra
raha fa misy zava-baovaotra zany le azahoana loza foana dia masaka eo ila signé son arrêt de mort taorianan'ity dia mivorony ny farisianina rehetrarehetra tsy maintsy fitanany amin'io manelingelina antsika io nefa napahiratra ny jamba nanafaka n'le vehivavy samaritana nampalahelo kely andrombe folo amin'le tsisy olona matsaka mafy ange zany le olona mafy ane le vavany olona le vehivavy ratsy fitondra tena dia makany daolo ny caméra rehetrarehetra dia andrombe folo le mafana be amin'ny andro eteny izy lasa mitsopotsopy fa tonga Jesosy hamonjy azy raha tsy teo Jesosy dia mba taizy ny vehivavy iny raha tsy teo Jesosy dia taiza ty lehilahy teraka jamba mais justement zay mihitsika io ny asan'ny fifoazana misy olona ohatran'ireny vehivavy reny maro be any mila fanafahana Lazare atao hoe Dieu a secouru misy olona maty ny fahafatesana eto zay ny teneniko antsika nandreo any amin'ny Lazare dia tsisy an'izany fa be dia be ny olona tena ao anatin'le finoana taizana fotsiny dia mora tafitohana kely fa misy taina koa dia tafitohana tany ny olona maty moindre geste dia tafitohana maty zany dia ny sampana fifoazana apetrak'Andriamanitra ho famelomana zany amin'izany Maria indray ilay raha vavin'ny Marta zany rehefa tonga teo amin'izay nisy azy Jesosy ka nahita azy dia ny akoho ka teo amin'ny tongony ka niteny taminy hoe tompoko raha teto ianao izy mirahavavy zany dia mitovy raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako culpabilisation ihany zay zany rivotra iainana na Marta nyteo dia zay ny azy ndraindray any atokantrano ndraindray any amin'ny sampana ndraindray any fiangonana any mot discours tenenina prononcena dia zao culpabilisation ianao nanao zao ratsy ianao zao ratsy zao tsy mba mijery zavatra tsara mihitsy fa dia manameloka dia manoloana an'izany dia Jesosy hoe nangorohoro ny fanahana ary Jesosy rehefa nahita azy nitomany sy ny Jesosy zay niaraka tamin'ny tomany teo dia voto nangorohoro ny tenany zany hoe Jesosy manoloana ny fahoriana manoloana ny fahafatesana dia mitomany misy olona marary mitomany izy amin'izao ora sy fotoana zao raha marary ianao tsy izy mihitsy na nameloka anao na sanatrian'izany misy olona maty mitomany izy ary tsy vitany hoe mitomany izy dia mitsetsetra foana fa misy asa ataony aiza moa no nandivenanareo azy dia hoy izy ireo tamin'ny tompoko andeha izaho dia nitomany Jesosy mitomany amin'ny fahorintsika izy fa tsy mijanona amin'ny fitomaniana fotsiny kosa nefa izy fa hoy izy hoe manoloana ny tenenana dia ohatran'izao zavatra miseho hoy ny Jiosy tanao le hoe izay le rivotra fanakianana rehefa zany rivotra zany no mipololotra ao amin'ny tokantrano iray nao amin'ny fiangonana nao amin'ny sapana nao amin'ny firenena dia tena mampalahelo akory ty abe ny fitiavany azy mitomany le olona dia tsaraina jugena mitomany izy fa marary Lazarosy mitomany izy mahita ny Marta dia lasa zalany tsara fa maninona mitomany moa tsy hain'le ty vany tsy hain'le ty izay napahiratra amin'ny mason'ny jamba vany manao zay tsy nahafaty an'ity que de paroles de culpabilisation de jugement dia votondray mifanahany Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy dia hoy izy hoe esoro ny vato fa nisy vato nanindrina teo baiko dia hoe Marta anabavin'ilay maty anabavin'ny Lazarosy tompoko efa maimbo izy efa efarany zay dia zay le barrière tsika mijery amin'le logika ary tsy diso 4 jours zany efa en décomposition zany mitsabo malala tsara an'izany dia logika humaine zany sokafana mifaty mifasana dia maimbo dikan'izany maimbo dia idy iny avelao amin'izao dia mba eritrety raha najanona teo zany dia taizany ny afarany Lazare dia mila manana an'izay dingan'izay koa ny fiangonana hoe mijery au-delà de la réalité ny réalité dia zao hoe efatrandro en décomposition conclusion on ferme la tombe mais la foi en Jésus-Christ la foi en le Christ qui ressuscite le mort dia zao manaiky hoe tsy voalaza raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia vavaka moa Jesosy raiky ho fantatro fa miaino ahy ianao fa raha izao dia fantatro fa miaino ahy ianao
fa no nreto vahoaka mitsangany reto ny lazako izany mba inony fa ianao no naniraka le teny hoe mino eto zany niverina foana nanontaniana tamin'ny marta sy maria mino zany va ianao dia reto vahoaka reto koa no antony anaovana an'izao azy zao mba hahatonga azy ireo ino rehefa nilaza zany Jesosy dia niteny hoe ry Lazara na ry Lazarosy mivoa zay natao hoe valeur performative de la parole de Dieu. Tsy nanontaniana ny hevitry Lazara hoe Lazara ianao ve te hivoaka maniry ny hivoaka ve ianao mino ve ianao Lazara fa afaka manangana anao non tahaka nataon'i Jesosy tamin'ilay jamba no sorany feta dia nasiny nandeha dia eto indray mibaiky nomeny Lazara mivoa zany natao hoe valeur performative de la parole de Dieu, ça donne effet ary ny kristianina ny fifoazana zany no atao rehefa mandroaka démonie mivoa. On ne demande même pas, démon, tu veux sortir ou pas? Sois gentil. Non, c'est une valeur performative mivoa. Indraindray tsika kristianina tsy malala an'izany mivoa s'il te plaît. Indraindray tsy fantatsika kristianina ary nampiany ary indraindray ohatra ny matahotra tsy fantatrareo fa lehibe izay ao anatinareo izay amin'izao tontolo izao le teny zany naseho ny Jesosy eto hoe raha minonareo teny tamin'ny Lazara izy hoe mivoa dia inona ny toy ny tantara nanao ahoana ny toy ny tantara zareo teny mivoaka Lazara men'Andriamanitra atsika koa zany herin'ny tenin'Andriamanitra zany zay tsy voatery tsy maintsy hanangana amin'ny maty toy izao fa misy olona be dehibe maheno misy olona netseko nareo fa maheno tenin'Andriamanitra izy dia tena miteny mihitsy hoe miala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana tena tao anatin'ny fahadisoana za tena nieritreritra hoe marina ny fijeriko zany nampianarina kay diso fa no ny tenin'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainako tena niova zany natao hoe miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zany natao hoe fitsanganana ny tena maty fa tsy le ohatran'ny Lazara nge afaka tsy taoriana zao ny tsy fantatra tsy hoe nakaiza izy na nakaiza izy dikan'izany tsy zay no important fa ny important dia zao Marta sy Marie miala tamin'ny finoana katesetika finoana eo amin'ny olitra fotsiny hoe ritsangana amin'ny maty ohatran'izao hatramin'ny finoana tena hoe miatra ao anaty hoe mino atompo fa ianao koa ny Zanak'Andriamanitra velona todika amintsika ny fanontaniana mo mino zany va izaho sy ianao mety ny taonantsika mandroso za zao dia efa 20 taona indray afaka tsoatsy ny alatsiny efa midévoile aminareo ny taona mandinika an'izany manahoana ny finoako mitombo ve manome voninahitra an'Andriamanitra ve mino fa misy aminareo ary mety efa zokinjokiny manahoana ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra finoana manome voninahitra an'Andriamanitra ary aiza nanehoana an'izany ao amin'ny tokantrano ny Marta sy Marie tsy tany ivelany fa tao amin'ny tokantrano tao amin'ny anadahany no ny ampiarany indraindray on fait tout pour l'extérieur mais à l'intérieur c'est vraiment la catastrophique. Fiangonana manao an'izao nefa ny ao anatiny oh là là tsy mifampiaraba tsy mifampiteny mifampitsara mifampitifitra fanao ohatran'izao fanaratsy mifampifosa taloha zany fa izao Andriamanitra zao le présent ce qui lui intéresse hoe tsamba teo aloha tsy nanenina Andriamanitra tsy mikipy tsy mijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetrarehetra hitodika aminy ary hiteny tahaka an'ity Marta sy Marie ty hoe mino a c'est au présent teo alohany azy dia hoe mino a fa hitsangana fa zao izy hoe zao l'aujourd'hui du salut là maintenant tanjaratsika no mandray izany ho voninahitr'Andriamanitra ray ihany hoe mba finoana manome voninahitra an'Andriamanitra dia mitsodrano ny sampana fifoazana miasa masina izay ataony eo anivon'ny fiangonana ary itsika koa dia mba hidioka izany mba maro ny olona tahaka ny Lazara tahaka ny Marta tahaka ny Marie tahaka le vehivavy Samaritana tahaka le jamba amin'ny alalan'ireny sampan'ireny
izay mitory fiainana famonjena fa tsy sanatry fitsarana fanenjena fiebebona fiheverantena ho marina sy mahalala za ihany ny mahalala fa rehefa tsy ohatranay sy tsy mifanaonay dia tsy izany mihitsy ny fifoazana ilainy ny fiangonana fa ny fifoazana ilainy ny fiangonana dia mitombo tahaka ny marta sy maria mety misy fahadisoana fa miova tahaka le jamba izy teraka jamba tsy fidy no azy fa niova tahaka le vehivavy samaritana mety nanambady indimy izy fa ain'Andriamanitra no nampiasan'izany olona izany mpitory ny filazantsara nahatarika ny samaria ray votra mitady olona ohatran'izany Andriamanitra fifoazana ohatran'izany ny tiana hanjaka amin'ny fiangonana fifoazana araka ny tenin'Andriamanitra amen.
anton'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny teny izay nampitondrain'ny mpanompony. Hamaly ny antsitsika, mino va ianao? Hanambara ny finoantsitsika izao amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao iara-mitsangana isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tokana ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an Jesosy Kristy zananay tokana torontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virgine, nijanona amin'ny Pontsy Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tamin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera izao tontolo izao. Ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay aminy. Miara-mipetraka isika, izao dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahana fiangonana isika. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiara-banantsika amin'izao Alahady fa 29 volana martsa izao. Alahady farany amin'ny kareny, efa ihany koa Alahady izay natao hitondrana ambavaka manokana ny sampana fifoazana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'izany fotoana izay nomentsika izany. Naraba ihany koa ireo izay rehetra manaraka izao fanompivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany, miarahaba tompoko, dia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra Andramatoa Ramiadana Arsoa Olga isika izay nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany, ary misaotra ihany koa ny ray aman-dren'ny mpitandrina Janora Andrianandrasana izay mitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny ao amin'ny lafiny teknika maro isan-karazany, dia ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana no amaly fitianareo, fa izy tsy mba tsy marina ka anadino ny fisasara ny asa soa izay ataonareo voninahitry ny anarany. Raha misy amintsika no sambany vao tonga eto amin'ny tafo Aix-Marseille androany manatrika izao fotoana izao, dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Satria moa tsy misy ny vahiny androany, dia mitoy ihany ny raharaha izay holazaina amintsika. Dia toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka, ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny folora sasany isaky ny Alahady, dia misy ny fampitana ny fampivavahana araka ny fantatsika amin'ny alalan'ny Zoom, ny YouTube ary ny Facebook. Ny SAP KNPL dia isaky ny Alarobia hariva manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny étude biblique izay antsointsika hoe pazapa Bible dia isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany, izany dia ataontsika amin'ny alalan'ny Zoom, ary anasana antsika rehetra mba hitombontsika amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ny asa fanatsarana ny fiangonana, ny travaux zany, dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora. Dia entanina isika mba hampiasa izay talenta omeny tompo antsika mba hanompontsika azy amin'izany fanatsarana ny trano fiangonana izany, araka ny hitantsika eo amin'ny fafana
dia misy ekipa anankitelo izay natsangana zany napetraka mba ahafahantsika mandray anjara amin'izany. Dia ny ekipa voalohany nentanana antsika lehilahy sy vehivavy mahery mba handray anjara amin'ny asa fanaovan-trano. Tsy voatery hoe mahay fa eo tsika mifanoana mifanampy fa misy zavatra azontsika atao foana eo mba ho fampandrosoana ny asa. Ny ao amin'ny ekipa faharoa eo amin'ny resaka fividianana fitaovana izay ho ampiasaina ho an'izany fanaovan-trano izany. Dia ao zany mety hoe manana fiara fitaterana, ao ny mety afaka raha misy ilaina no mibatabata dia mety ilaina ihany koa ny zandry tsy ferana ihany koa no mety manana ao anatin'izany. Ao amin'ny ekipa fahatelo kosa dia ireo izay mikarakara ny ao an-dakozia amin'ny fandrahoana sakafo fa mila tohanana amin'ny sakafo tsara ihany koa ireo olona izay miasa ireo mba hanana ny hery hanatanterahana an'izany araka voalaza ao amin'ny ohabolana toko fa ao ny ohabolana faefatra amby roapolo hoe andiny fahatelo fahendrena nanaovana trano ary fahalalinan-tsaina no mampaharitra azy. Dia marihana moa fa ery amin'ny tableau ery ariny ery dia misy dravitry ny asa, izany hoe misy programa zany ahafantarantsika hoe zao ny asa vita, zao ny asa mbola tokony atao. Dia misy fanavaozana matetika izy io mise à jour zany dia engaviantsika mba hanompo maso tsindraindray ahafantarantsika sy ahafahantsika manome fanampiana amin'ireo asa atao sy ireo asa mbola miandry. Raha misy moa mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manatona na miantso ny tompon'andraikitra amin'ny laharana finday izay tokony hitanareo ihany koa eo amin'ny fafana. Dia misaotra antsika mialory havana noho ny fikelezanaina amin'ny asa rehetra mbola arahantsika hatrany hatrany. Dia aokantsika hitondram-bavaka mandrakariva izany asa izany. Ny manaraka ny fitoam-bavaka iarahana amin'ny sampafifoazana ary arahany asa sy fampaherezana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora maraina. Dia toy izany koa isaky ny alahady fahatelo raha tsy misy fotoana mifanindry aorian'ny fampivavahana ihany koa dia misy ny asa sy fampaherezana, izany hoe misy zany ny asa sy fampaherezana aoriany izao fampivavahana izao ka isika izay maniry dia hanatrika izany dia afaka mijanona isika aorian'ny fampivavahana. Ny sekoly alahady sy ny catéchomène dia isaky ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora no mianatra. Dia ny sekoly alahady manao famerenana ny sabotsy fa 5 amby roapolo, fa 2 amby roapolo, fa 7 amby roapolo ny volana avril, ny fahafolo sy fafito amby folo ny volana jona amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora eto ampiangonana izany. Dia aoka mba samy hiomana ho amin'izany. Ny famerenan-kirany amafy kosa dia isaky ny sabotsy hariva, alahady aoloha sy aorian'ny fampivavahana ihany koa. Ny diakona miasa mandritra ny volana avril dia ny groupe A sy E. Amin'ny sabotsy voalohany volana avril dia anjaran'ny SVK no miandraikitra ny fanadiovana ny trano fiangonana sy ny manodidina azy. Dia ireto avy indray zany ny daty tsara ho tadidy. Ny alahady fa 2 volana avril moa zany dia alahady ny sampandrofy, anjaran'ny SVK ny mandray anjara amin'ny liturjia amin'io. Dia ny herinandro masina kosa zany manomboka ny alatsinainy fa 3 volana avril amin'ny 7 ora hariva no manomboka ny fotoana. Alatsinainy fa 3 volana ny SVK sy ny fifoazana no tokony anjara amin'izany. Ny talata fa 4 ny volana avril ny sekoly alahady, ny tiry ary ny STK. Ny alarobia fa 5 volana avril ny SLK sy ny zavamaneno. Ny alakamisy fa 4 volana avril kosa dia anjaran'ny fiangonana ary misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'io.
ny zoma fafito ny volana kosa dia anjarany amafy miaraka amin'ny antsakira izay atao. Ny alahady fahasivy ny volana avril zany izay paska misy fandraisana fanasany tompo ampatsahivina isika fa amin'ny folora no manomboka ny fanompo-pivavahana amin'izany ary efa ampiomanana sady isika diakonina rehetra amin'ny fanomanana izany. Ny alatsinainy fa 10 volana avril izay lundi de Pâques dia efa ampiomanana isika fa hisy ny fitsangatsanganana izay iarahan'ny fiangonana iarahantsika rehetra. Ny toerana dia holazaina amintsika aorina fa efa miomana isika izany fa hisy ny fitsangatsanganana. Ny alahady faha-enina ny 10 volana avril kosa dia culte francophone. Culte francophone izay fantatsika efa indrony sesay dia mandinika ny série, misy karazana série le izy natondraina ny lohahevitra hoe N. Ny épisode farany dia amin'ny fahaenina 10 volana avril io dia aoka entanina isika iresaka an'izany manodidina antsika, anasa ihany koa ireo namantsika, ireo hafantsika, ny fianakaviantsika mba ho avy hanatrika izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Toy izao ny vaovao avy amin'ny sampana. Ny sampana tily dia hanao lasy any prieuré de Saint-Jean de Garrigue any Gémenos ny sabotsy 1 volana avril ka hatramin'ny alahady 1 volana avril amin'ny 2 ora. Avy amin'ny STK, à tous les jeunes de l'église, aux paroissiens, nous nous retrouvons samedi prochain de 15h30 à 17h, c'est-à-dire donc le 1er avril, pour notre étude biblique autour du thème « Moi, avant et après Jésus », selon Galates, chapitre 2, verset 20. Nous comptons sur la présence de chacun. Le bureau STK Yaraksan Zania, Tsuni Tanura Yan, Noasaina Fa, Fiangonana Mantulwa, Ra, Mahalinantsika izany tena sika mba hanatrika izany. Ny vaovao voaraintsika avy any ivelany, avy amin'ny SVK Annemasse. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny Marko itiana faharoa toko faha-efatra andininy faha-5 Ny SVK Annemasse dia mankalaza ny faha-5 taona nanorenana azy. Efa nanomboka tamin'ny sabotsy faha-9 volana avril, tamin'ny alahady faha-20 volana martsa 2024 ny fankalazana nanomboka, ary ny ivon'izany fankalazana izany kosa dia ho amin'ny sabotsy faha-20 volana avril sy alahady faha-30 avril 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina ny fotoam-pivavahana famaranana. Sabotsy 20 avril ivon'ny fankalazana ary faha-30 avril alahady izany fotoam-pivavahana famaranana. Ka ampifaliana no anasan'izy ireo ny SVK isaky ny tafo eto amin'ny FPMA fahatany atsimo atsinanana anao fandraisana anjara roa avy isa-tafo, afaka manatanteraka na hira sy dia na zavatra hafa izay efa omanin'ny tafo tsirairay. Ireo fandraisantsika anjara ireo dia hoe lanelany vokatra izay anasanantsika rehetra ihany koa, dia izy fiarah-miala etaeta izay anasanantsika rehetra mandritra ny fotoana. Ho amin'ny fandaminana dia akasitrahan'izy ireo indrindra ny andefasana alohan'ny alahady fa 7 avril 2024 ny fandraisana anjara sy ny isan'ny olona ho tonga. Ny toerana moa dia ao amin'ny salle la Laurentienne Médan 74 160 dia misaotra anareo mialoha amin'ny fitondranareo ambavaka sy ny fanohananareo anay, manonona ny fiadana amin'ny tompo ao aminareo, manao sonimo ny mpitandrina pasteur Donald de Guise sy ny filohan'ny SVK FPM Annemasse Ramatoa Suzanne Ratefy ary manana. Ka io antsika izay maniry ny hanatrika izany
dia manantona ny tompon'andraikitra amin'ny SVK eto an-toerana amin'ny fandaminana avy amin'ny sampana zava-maneno national. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Romains chapitre 15, verset 5. C'est avec grand plaisir que la SZM nationale FPMA vous invite à participer au SZM Family Festival. Au programme, concerts, louanges, détente, participation d'artistes chrétiens et bien plus encore. La programmation officielle, donc vous pouvez vous rapprocher de la SZM locale. La SZM Family Festival donc se tiendra les 18, 19, 20 et 21 mai 2023 ici à la FPMA Aix-Marseille. Donc, pour nous, donc, les paroissiens, la date limite des inscriptions sera le dimanche 30 avril 2023 à 23h59. Il y aura un tarif spécial pour les membres de la FPMA Aix-Marseille. Alors, n'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant. Soyez pleinement bénis au nom du Bureau national SZM FPMA. Tuzondray kosaria ny rakitra izay vokatra nataontsika tamin'ny fahasivy ambin'ny folon'ny volana marsa 2024 sy 2025. Izany moa dia hetsika natao ho hetsika voalohany nataontsika ho famonona ny kitapo-bolan'ny fiangonana amin'ny fampandehanan-draharaha. Dia fiaraha-manomeno no nataontsika tamin'izany ka ny vokatra vanopy dia 2 295 € et 80 centimes. Ny tao amin'ny panier connecté kosa dia 360 € ny vidin'ny vokatra izay nandraisantsika anjara dia 500 €. Izany hoe mitotal zany 3155 € et 80 centimes. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, misaotra ihany koa atsika tsirairay avy na tanteraka izany anomezy voninahitra ny tompo ireo fanananao sy izay voalohany vokatra rehetra dia ho feno vary mitafotafo ny sopotrao ho abolany fahatelo andiny fahasivy sy fahafolo tapany A. Dia Andriamanitra manan-karem-pahasaorana malefitiny tsirairay raha misy amintsika izay mety tsy mbola nahatanteraka ny fandraisantsika anjara tamin'izany vokatra izay nataontsika izany dia raha mbola misy ny maniry te handray anjara dia afaka manatona ny ekipa finance etsy aoriana rehetra manatanteraka izany na amin'ny alalan'ny virement bancaire ihany koa. Mbola azo atao tsara izany hatramin'ny androany. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Dia momba izay rakitra izay ihany fampatsahivana ihany na dia efa fantatsika aza misy rakitra roa zany ny ataontsika. Ny rakitra voalohany dia kitapo mena izay ny fonctionnement de l'église moa no ampiasantsika izany. Ny rakitra faharoa kosa kitapo manga dia ny PAE, izany hoe ao ny resaka jiro sy rano, ny redevance, ny taxe foncière sy ny maro isan-karazany. Ho an'ireo izay mampiasa ny carte bancaire kosa na paiement par téléphone dia misy ny panier connecté. Dia misy diakona roa mijoro ery ariana. Dia ireo izay efa misy loko ihany koa zany ireo panier connecté ireo. Misy ny panier connecté manga sy panier connecté mena izay mifandraika amin'ny rakitra voalohany sy faharoa ihany koa. Dia ireo izay mampiasa connecté koa raha mila reçu fiscal dia azo atao tsara ny manatona ny filoha kajy ravelonjaona amin'ny fandaminana izany. Dia ny ekipa finance koa zany dia voninahitra handray ny voalohany vokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire ihany kosa dia misokatra hatrany ao antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny salle caté
raha ohatra moa tsy hitantsika ny toerana misy azy a dia azontsika atao tsara ny manatona ny tompon'andraikitra dia raisina tanandroa ihany koa ireo izay maniry hanoana izany banque alimentaire izany. Somary lavalava ihany moa ny raha miandry itony fiangonantsika fa misaotra antsika amin'ny faharetana ary mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo dia ho azy rery ihany ny voninahitra fa ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Misaotra ny mpitantsoratra tsika amin'izany rehetrarehetra izany a dia samy mandray izay tandrifiny azy mba te hilaza fotsiny ahako hoe nampalahelo be ny mpanatravao-tsika anankiroa fotsiny ry zareo omaly ny asa teo dia tohana ihany ny tena mahita ny zareo, tena moa tsy mahavita ninina sady efa antitra tsisy aina ntsony fa hoe mba aiza daholo ara ny matanjaka amin'ity fiangonana ity vakina foana isan'andro le groupe isa roa telo hoe izao olona roa ny asa tao tena otsa ny tsy teneniko anareo a tena oza hoe tena vorona rano atondraka vorona ve le rano lazay le teny ambara isan'andro a le fanentanana atao isan'andro a dia mba mitena satria za tsy mahefa fa raha nahefa mba nanao ihany fa zany tsy zavatra dia vita mety enjereo amin'ny farany fa mba manentana antsika tompoko ary tena ny finoana nge ozy Jakoba hoe rehefa tsisy asa dia mba atao azy samy manana ny tandrifiny ao zay ny mazaka hoe samy mandray ny tandrifiny a tsy ny olona rehetra no mpitoroteny a tsy ny olona rehetra no mpiandro tsy ny olona rehetra no pastory tsy ny olona rehetra no diakona fa samy mandray ny tandrifiny tsy rairay ka raha mba misy ihany vitanao a tena mino aminao a fa fifaliana feno anao no mba nitenay ay mba nisy diatanako itsy tohatra rahitsy na ascenseur moa zao no tena adingeza be ao a dia nypariaka daholo ny sisa roa sisany tao maly mino aho fa tsy ohatr'izay isan'andro isaky ny sabotsy fa mba sendra omaly angambany anankiroa fa na izany na tsy izany ary a mba entiko any ny anjara birikiko a mba miteny amintsika hoe mba meteza mandray anjara ny asan'Andriamanitra tsy fatiantoka tompoko mahereza tonga amin'ny fanomezana tsika ny fanomezana dia fanolorantena ka dia ao ataontsika ny hira ny fifoazana izay voalahatra amin'izany a dia ny 450 sy telonjato Jesosy roazo manga soa izay ilay hira ataontsika ao anatin'ny rakitra. Amen.
mialohan'ny amaranana izao fotoana izao, mialohan'ny vavaka trano dia toizany vavaka fisaorana sy fangatahana dia ataontsika ny hira tsisy hira voalato mangataka ny vavaka trano zany efa tokony ataontsika tao aoriana ny filazandarala izy vavaka trano dia mitoy ny vavaka fangatahana sy fisaorana. Iara-vavaka toko. Andriamanitra misaotra, misaotra, misaotra. Misaotra satria nomenao trano afaka iaonana aminao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana mahazatra, amin'ny ora mahazatra. Zavatra sarotra any mitady ny trano indrindra ny trano fiangonana ankehitriny fa mbola tombo no anay isan'andro. Tsy avy aminay fa avy aminao satria te iaona aminay ianao. Ianao ilay tompony tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka. No tsy mahapetraka any amin'izay misy anao isan'andro. Mety miona aminay ianao any atokantrano, mety miona aminay ianao isam-batan'olona, fa te iona aminay miaraka eto amin'izao trano efa natokana ho anao izao. Tompo, aza vela anatin'izany zahay ao am-pofona amin'ny maha-izahay anay fa nomena voninahitra iaona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka satria natsoina hoe zanaka. Tompo, misaotra satria ianao no nanome ary tsy nijanona teo ianao fa ianao no miantoka ny fahavitan'izao zavatra rehetra izao. Ianao no manome ny fomba natanterahana ny azahoana amin'ny maha-olombelona satria efa nanome ianao rehefa aminao rehefa eny dia eny fa tsy mandahy ianao ary tsy miala amin'izany. Koa misaotra Jesosy ny amin'ny souscription satria mbola misy olona manao izany isan'andro ary mbola hanome olona koa ianao anao izany mandra-pahefa ny teninao. Misaotra fa misy ny olona miasa, mety misy indraindray mety tsy araky ny eritreritra fa efa nanome ianao ary mbola hanome ianao satria Andriamanitra ianao fa tsy olona. Misaotra satria efa nanome ny programa rehetra ianao izay mbola tsy mahalala fa ny ianao dia efa vita fa ho aseho anao kosa amin'ny fotoanany ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ary ataovy tsapanay fa voninahitra omena anay izany mba ho tsapanay ao amin'ny sainay sy ny fonay mpananay fa manana anjara koa izahay ao amin'izany tranonao zany fa tsy hoe mpandova fotsiny dia ianao no misasatra, ianao no manao zavatra rehetra fa izay dia mandray fotsiny fa mila voninahitra hiara-iasa aminao. Misaotra Jesosy. Fangatahana kosa nefa Tompo raha nahatsiaro izay amin'ny Jakoba fa izay ianao ny tsy miova Andriamanitra, izay no miovaova. Fa tamin'izany andro ireo amin'ny testamenta taloha izany raha niala tao amin'ny tany izay nitoerany izany mpanomponao izany dia niseho ianao ary tamin'izany indrindra ny nahatsapahany mpanomponao Jakoba fa ay koa ianao mbola eo ianao Andriamanitra ka nahatonga azy ny teny hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra ary vavahadin'ny lanitra Betela toera eto amin'ity fiangonana Aix-Marseille ty eto amin'ity trano ity izany Betela izany tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra ary mitona olona ianao amin'ny alalan'izao fiangonana izany.
tompo raha misy olona tonga manatona anao a mitady anao eto amin'izao toerana nenao zao na ny mpiangona mahazatra na ny vahiny ka mangataka tokoa eo anatrehanao Jesosy io amaly vavaka ianao ho fantana fa Andriamanitra tokoa ianao ampitoero Betania zao fiangonana trano fiangonana iaonany aminao eto Aix-Marseille zao ho toeran'ny famindram-po Andriamanitra fa tsy misy tanteraka eo anatrehanao fa ianao kosa Andriamanitra fitiavana mamindra-fo tompo amin'izay olona tena mitady anao ary tsy ho an'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy izay hita maso ny voninahitra fa anao ilay tompo sy mpamonjy ianao ilay efa itiana ianao ilay amen sotra Jesosy amen. Jesosy Kristy zokinay misaotra anao izahay fa mbola afaka manantona anao koa ankehitriny manandratra vavaka eo anatrehanao feno dia feno ny fotoana izay nomenao androany ny teny izay nomenao misaotra Jesosy io fa mamy dia mamy ny teninao mamelombelona ny fanahinay mampitombo hery anay mampitombo ny finoanay misaotra tompo fa miteny amin'ny isam-batan'olona tsirairay tokoa ianao samy manana izay tandrify azy izay tsirairay avy izay tonga teto androany izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao dia omena voninahitra tokoa ianao tompo amin'izany teny manomenao izany misaotra anao izahay fa mbola arovanao isan'andro isan'andro toloranao zava-tsoa maro samihafa eny tompo izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay dia isoranay sy hideranay ianao hankalazana ianao hanomezanay voninahitra anao satria mariky ny fitiavanao anay izany misaotra tompo ankehitriny izahay mpitondram-bavaka tompo mametraka fiaino eo am-pelantananao izao fiangonana izao atomboka amin'ray aman-dreny mpitiandrina sy ny ankonana izany ianao no hijery azy ireo manokana tompo amin'ny asa tsara izay efa nantsonao azy dia ianao no hanome fahendrena ianao no hanafihery ianao no hanomeza entiny enti-manana rehetra izay ilainy hanaterahana zany asa izay efa nantsonao azy ireo izany tompo dia aza velangahiahy aza vela homenatra tompo izy ireo amin'ny asa fanompoana izay efa nikeny teo anatrehanao fa ilay fanahinao masina mahery no aoka ao anatin'izy ireo mandraka rehefa Jesosy tompo mametraka fiaino am-pelantananao ihany koa ny birao ny fiangonana sy ireo mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany ny ankonan'izy ireo tsirairay avy ihany koa tompo dia ianao tokoa no eo anilan'izy ireo ho feno ny fahendrena avy aminao anaiky tarihan'ny teninao Jesosy eo fa adidy mafisatra tokoa no efa apetraka ao nefa tsy izy ireo no tianao ny asa fa ianao no efa niantso sy ny fidy dia ianao ihany koa no ka nafihery azy amin'izany rehetra izany ny komity ireo dekona rehetra tompona ndraikitra isaky ny sampana tsirairay avy ireo fiangonana isam-batan'olona hatramin'ny zokiolona indrindra ka hatramin'ny zaza madinika indrindra apetraka feno am-pelantananao izany rehetra izany Jesosy fa anao izahay tsirairay avy ianao no niahy anay ianao no nahary anay ary samy manana anjara amin'ny famonjenao izahay dia tsy ho fandalovana fotsiny tokoa ny fiainanay eto ambonin'ny tany fa tena ametraka soa ametraka mamy tokoa izahay tompo satria manana anao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay dia ho fitaovam-piasana maomby eo am-pelantananao ny tsirairay avy eto amin'izao fiangonana izao tompo mba hitaritana ny maroko hanantona anao ary hiankohaka eo am-poditry ny azo fijaliananao anaiky ianao ho tompo sy mpamonjy azy apetraka fiaino eo am-pelantananao ihany koa ny sampana fifoazana izay entina ambavaka manokana androany Jesosy
ianao no nampijoro izany sampana izany, anao zany sampana izany manana ny asana ny rahanao azy ny sampany eo anivon'ny fiangonana arak'izay efa nampianarinao anay androany teo amin'ny teninao dia apetraka fenao ampelantananao ny asa zany sampana izany Jesosy sy ny mpikambana rehetra ho aminy mba hatateraka tokoa izay rehetra nanirahanao azy mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany tompo dia apetraka fenao ampelantananao ireo rehetra izay mety mandalo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao hoe ho anilan'izy ireo tokoa ianao Jesosy io mpamonjy mora azo ianao dia ianao no hikasika azy ireo hanome fanantenana azy Jesosy hanome fifaliana ho azy ireo tsirairay avy na dia ao anatiny mety ho fanaintainana azy izy ireo ao ireo izay mety hidona-paoriana ao ireo izay eo am-pavahoana ny fahafatesana tompo hitanao avokoa anie zany rehetra izany apetraka feno eo ampelantananao Jesosy io ilay fanahinao mpampionina ilay fanahinao mpampahery izany no angatahanay hoe ho anilan'izy ireo tsirairay avy apetraka feno eo ampelantananao ihany koa tompo ny firenenay Madagasikara tsy adininay zany tany niavianay zany Jesosy hitanao fantatrao na tsy miteny aza ny vavanay Jesosy dia fantatrao zany nefa ianao kosa maniraka anay mba hivavaka ho an'ny firenenay tompo mamindrafo amin'izany firenenay zany ao ny fahoriana maro isan-karazany ao koa nefa ny zavatra izay tsy akasitrahanao ataon'ny vahoakanao zany no angatahanay famindrapo aminao Jesosy sitrahano ny taninay sitrahano ny vahoaka malagasy Jesosy ianao no hitalaonay sy angatahanay fa anao Madagasikara anao ny vahoaka malagasy dia ianao tokoa no hasitrana azy ireo tsirairay avy apetraka feno ampelantananao zao tany mandray anay izao Jesosy ianao tokoa Jesosy io no hijery izao tany izao hitanao ny korotandrotana etsy sy aroa Jesosy mety tsy fahafalian'ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra nefa tompo mametraka feno ampelantananao izay ho an'ireo mpitondra ireo raha misy tsy fahatanterahany mamindrafo amin'ny mamelany elony ny vahoaka kosa tompo ataovy mahay manaiky ny mpitondra azy ihany koa ary mahay mba ho mora entina Jesosy tompo malalo dia mangahatak'izay ho an'izao firenenay izao mba hahafahanay miaina sy mivelona ihany koa amin'ny mpilaminana eo amin'izay tany efa nametrahanao anay apetraka feno ampelantananao ireo tany izay anjakan'ny ady tsy ny ao Ukraine ihany fa naiza tompo tany mety anjakan'ny ady apetraka feno ampelantananao fa ny sitraponay olombelona no mahatonga ny ady ny faharatsianay no mahatonga ny ady fa tsy sitrakao zany ka izany mametrahanay Jesosy io ireo rehetra izay tsy manatsiny mba ho arovanao an'izy ireo aro ampaherezinao ary ireo izay fototry ny ady kosa dia ho ampitodianao ny sainy tompo mba hifona sy hibebakeo anatrehanao ane izy ireo tompo ka tsy anao to zany intsony Jesosy io anao tokoa izao tontolo izao ianao no miazona azy ianao no antony dia ianao ane Jesosy no angatahanay mba hiaro izao tontolo izao tsy ho ravarava sy ho potiky ny afaratsiana sy ny asan'ilay ratsy izay tsy mikendry afa-tsy ny animba fa ianao no hiaro Jesosy io ary indrindrindra hiaro ireo izay matoky anao ianao ireo izay mbola mahatsiaro anao Jesosy aza vela hiraviravin-tanana aza vela angahiahy fa omeo fanantenana mandrakarivany amin'ny zavatra rehetra dia misaotra tompo amin'izay rehetra afaka tonon'ny vavanay eo anatrehanao fa ilay fanahinao kosa izay mifonao anay amin'ny vavaka tsy hay tononona eo anatrehanao dia izy no mameno izany vavaka izany fa izay kosa dia mbola anakambana ny fonay ny sainay sy ny fanahinay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra mba masinany any anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao mety atany takiny any an-danitra eo any any io izay amin'ny fahazavanay ary mamelany erikay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay amen.
alohan'ny tsodrano izay niafatra sy ny tsodrano izay omeny ray aman-dreny mpitandrina dia ataontsika ny raha FFPM araka amin'ny 30 sy 300 mba soraty ao amin'ny boky. Sary ny afatra avy amin'ny tompontsika satria izao no nyraikentan'ny fitiavany hoy tompo dia amonjy azy aho raha ory izy anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Thank you.
voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay atratra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Ira 5:70 hanomboka ny asa sy fampahirezana isika dia miomana ny mpiandry avy hatrany tompoko. 5:70